Vaon'ny fahasalamana kosa ndray vao mangiran-dratsy dia fa nanao tsy omby aloha ireo olona tonga tetsy amin'ny hôpitaly HG Rampefilo rehefa naharefa misy ny fifantenana sy ny fizahana ho an'ireo azo tombotsoa anatin'ny fandalovan'ilay sambo Mercy Ships eto amintsika ito amin'ny Rampitsy moa ity hetsika ity. Sima eo amin'ny molotra ka ilana fandidiana no antony itondran'ny reniny ny itiavana aty amin'ny CHU HG Rampefilo niatrika fizahana voalohany mialohany sy ny fifantenana rapazo tombotsoa eto Antananarivo amin'ny fandidiana maimaimpoana tanterahana mandritra fandalovan'ny sambo Mercy Ships eto Madagasikara. Tamin'ny 7 ora maraina dia efa tonga dia tiatorana izy mianaka na dia avy lavitra satria avy ao Ambohidro Ambohibona katy. Zazakely ty le vata Bertona sy Diavifron efa nikaratanao fandidina anazy ao ve nareo sa kotrony hoe anao efa nisy zany atao izy sy miantoka tsy vita izy mananavy nakaty zay tam'le fotoana izay nandehananay aty salama izy. Tamin'ny ora nandalovanay tetỳ toerana dia maro olona tonga lahatra sy niriny ho isan'ny mpahazo tombotsoa ary heverina fa feno tamin'ity andro voalohany ity ny isan'ny ferana ho isan'ny voafantana dia ny 200 isa ihany. Ankoatra ny teto amin'ny HG Rampefilo misy hôpitaly lehibe efatra ihany koa no mandray ireo marary maniry ny sitraka ny fitsaboana sy fandidiana maimaimpoana tanterahan'ireo mpitsabo matianina avy amin'ny Mercy Ships dia ny teny amin'ny hôpitaly be Felatanana, maternité be Felatanana, hôpitaly Rensin'ny ankizy eny Tsaralalàna ary ny hôpitaly Fenoarivo Atsimondrano. Androany sy Rapitso moa no isian'ny fizahana fifantenana rapazo tombotsoa ka ireo voafantana amin'izay ihany no Akany Tomasina hiatrika ny fandidiana ao amin'ilay sambo lehibe. Ireo aretina toy ny fivotosana eo amin'ny loha sy ny tarehy na tenda, aretin'ny fistule obstétrique sy ny eo amin'ny molotra na lanilany no safidiana mpahazo tombotsoa amin'ny fandidiana.